Maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho omaly alina ny kandida nrotsaka ho vidina ho filohan'ny fikambanan'ny zanaka ampelezan'ny faharitany Toliara na ny fizavatô. Berkeley Andriamanarivo sy ilay tovolahy mpianatra ho mpamily fiaramanidina Serge Alain Jonathan izay vao 20 taona monja. Araka ny vaovao voaray dia olona miisa 3 izy ireo no tao anatin'ny fiara Renault Megane ka teo amin'ny route digue làlam-baovao hivoaka ny fivarotana Art Malagasy Ambohitrimanjaka no nisehony loza ka nirafitra tamin'ny tamboho. Maty teo ny eo i Jonathan saingy teny amin'ny hôpitaly manara-penitra kosa no namoiny ainy Berkeley. Ny maraina teo tonga marobe teny amin'ny hôpitaly hjra ireo fianakaviany, namana sy ireo mpiray-tanindrazana avy any amin'ny faritra Nosiny. Tonga teny an-toerana ihany koa ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina sady mpiany faritra Nosy niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka sy parlementaire avy amin'ny faritra iny. Metoana moa zany fo amin'izao andro manjombona zao amin'ny nahalasan'Andriamanitra nisy rahalahy zanaky ny faritra Nosy moa reo ary anisany tanora zay ho avy ny firenena satria dia mpianatra reo niloza ireny mpahafatesana tamin'ny maly alina amin'ny lozam-pifamoivoizana moa zany nahazon'zareo ary zay moa zany nahatongavanay rehetra eto sotena izany hoe zanaky ny faritra Nosy sady mpiahy an'izany faritra zany sy ny député rehetra ny parlementaire zay voretonga dia tsy hainay ny tsy misaotra voalohany indrindra ny olona rehetra zay midododo ary ihany koa ny filoham-pirenena izay nandefanay aty indrindra sy ny prime ministre izay mijery an'izao zavatra zao. Araka izany dia ny fitondram-panjakana no iantoka ny fitondranandrazana any amin'ny tandrazany any amin'ny faritra Nosiny. Raha ny fantatra dia rapitso maraina no hiala eto Antananarivo ny nofo mangatsiaka ilay tovolahy 20 taona ka entina fiaramanidina. Andrasana eny Itosy kosa ny nofo mangatsiaka n'ity tovolahy ity raha toa ka etsy amin'ny 67 hektara no andrasana ny nofo mangatsiaka i Berkeley. Marina fa mbola maratra mafy ary manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly hjra ilay lehilahy iray tao anatiny tsy fiara niaran-doza ity.